raha raha kolikoly tao anatin'izao fitondrana izao ny mpitondra mihitsy no mamevahana azy. Sosialy sy ny fanabeazana marary tanteraka hoy ny miara-manonjy. CSS miandry ny famoahany primature ireo fitakiana sy fangatana nataony. Zoma fatelopolo ny volana Jolay 2024 manolotra ny araba tompoko lahy sy tompoko vavy ho antsika rehetra izay manaraka ny fahitalavitry ny MBS tonga sondrainao atao anatin'ny fampalalam-bavao ka manasanao ampanajana sy ampitiavana tenako anaraka izany hatramin'ny farany. Ny vavaon'ny fampianarana ambony avy hatrany ary no antsika manokatra ny fiarahana amin'ity ariva ity nampiakapeo amin'ny fitondrana ankehitriny ny ao anivo ny syndicat ny mpampianatra mpikaroka sy ny mpikaroka mpampianatra na ny CSS izany mbola tsy nazahoany navaliny na iraiza tamin'ireo atotataratasy nalefany mikasika ireo fangatana samihafa izay nataony izy ireo. Efa fia ny fepetra notakina hoy izy ireo kanefa dia hodin'ny Prime Ministre lehiben'ny gouvernemanta tsy hita ny momba azy ireo. Ny fanadidina nataony namana mpanao gazety nambitsoversitraka teo amin'ny sary sy rindra-tsariny Tahirinena Ranarnirina. Fito volana teorin nandefasana ireo antotan-taratasy mikasika ny fangatana samihafa toy ny fisotrondronono tsy mbola nahazo fangatoavana ary tsy mbola novalininy ao anivon'ny fiadidin'ny primature ireo antotan-taratasy rehetra nalefany teo anivon'ny syndicat ny mpampianatra mpikaroka sy ny mpikaroka mpampianatra. Raha tsy mahazo an'izay décision de la mise à la retraite zay ny mpampianatra mpikaroka sy ny mpikaroka mpampianatra dia tsy afaka misitraka ny antsoina hoe maintien en activité izay efa lasa any amin'ny primature ny antotan-taratasy ny mpampianatra maromaro 7 volana angarangidiny vizany Prime Ministre mandrasana hatramin'ny androany mbola tsy nivoaka zany zay zavatra zay koa dia fiainan'olona io ary tsy tokony ho mahaivanina satria manahy de manahy mpampianatra mpikaroka sy ny mpikaroka mpampianatra fa raha toka manapaka karama ny ministeran'ny vola sy ny toe-karena dia ho tratrany ilay antsoina hoe trop perçu ireo olona ireo dia izy ary no menatsiny fa izahay kosa dia milaza fa tsy maintsy hitako mizonay mikasika an'izany ary tsy anaiky an'izay velively indrindrandrindra moa mandihy fotoan-tsarotra ny firenena ankehitriny noho ny areti-mandripaka Covid-19. Manay mafy izy ireo ny amin'ny mety ho nanadinoany ny Prime Ministre ny teny nomeny na manoloana ireo antotan-taratasy efa nolazainy ireo na ny mikasika ny famoahana ny didim-pitsarana momba ny obligation de service izay mbola iandrasan'ny laharana hatreto. Miandry ny fahendren'ny mpitondra izahay amany olana misy hoy ny fanazavany. Raha namarana grevy izahay tamin'ny fa 17 ny volana janoary taona 2020 dia ny fanaiky tao amin'ny lapany mahazo arivo fa mila manamboatra critère ny CSS hoy Andriamatoa Prime Ministre ary averina manontolo any amin'ny collège des enseignants ny fandiniana ny antotan-taratasy ny ireo zay mangataka maintien dérogation à titre exceptionnel ho an'ny assistant ka rehefa mahafeno ny critère ireo olona ireo ka mandalo ny ambaratonga ampahefana rehetra misy raha toka ny ekeny ramatoa ministra Piaya dia hoekeko tsy misy olana ho izy na assistant io indrindra moa ny maître de conférence maître de recherche ary ny professeur fa raha ohatra kosa ho izy ka tsy nahazo ny fankatavana avy tany amin'ny collège des enseignants na ny collège des chercheurs na ihany koa tsy nekeny ramatoa ministra Piaya dia aza mandeha ty amiko ty mangataka dérogation à titre exceptionnel fa tsy mahazo ankehitriny zany maheno izahay siosio fa to adinina Andriamatoa Prime Ministre izany tenin'ny fanarahana zany. Namafisiny fa misedra fahasahiranana ireo mpampianatra mpikaroka ireo ary miankina amin'ny fiainan'Andriamatoa ity fiandrasana fankatoavana avy amin'ny Prime Ministre ity efa any amin'ny ministera voakasika avokoa ireo antotan-taratasy ilaina sy notakiana tamin'izy ireo mikasika ireo fangatahana ireo. Raha tsy aivina miisa 50 amin'izao ireo mpampianatra mpikaroka sy mpikaroka mpampianatra no efa misotro ronono tanteraka tsy ampy anefa ireo mpampianatra perinasa. Fananao fanambarana ihany koa androany sy ny avy amin'ny fiarahamonim-pirenena maromaro mikasika ilay fifidianana izay ho bureau maritra mandrafitra ny commission nationale de droit de l'homme na ny CNIDH Jessica Miray teo amin'ny sary sy rindra-tsariny Tahirinena Ranarnirina. Iraika ambin'ny folo mandrafitra ny bureau maharitra ny komisiona nasionaly miaro ny zon'olombelona na ny CNIDH.
misy ny solotena avy amin'ny anteny meram-pirenena, ny avy amin'ny anteny meran-doolona, ny avy amin'ny olavitry ny mpanao gazety, ny olavitry ny mpisolovava ary ny avy amin'ny fiarahamonim-pirenena. Nataony 7 Novambra 2024 ny fifidianana Ambohidramaharitra andrafitra indray ny CNIDH hitantana mandritra ny febitaona 2024 hatramin'ny 2025. Fito ny solotena avy amin'ny fiarahamonim-pirenena. Alefany amin'ny filohan'ny Repoblika ny valin'ny fifidianana miampy ny procès verbal. Nivoaka nefa ny didim-pitsarana tsy nahazo ny dekret fanondroana azy ny roa avy amin'ny fiarahamonim-pirenena. Ny roa le mpiaro ny zon'olombelona en général tsy nahazo dekret fa ny telo ihany nahazo an'le dekret. Inona ny antony? Aiza ny fay? Nefa olona ireo société civile ireo niaraka ny fidiny ireo dimy ireo andro anankiray ny 27 novembre PV anankiray ny nasiana ny résultat ny valim-pifidianana. Ko nahoana ny misy roa tsy ao anatiny. Zany hoe eo zany ianao mampanontany tena hoe le listra nalefa tany amin'ny filohan'ny république ve zany tsy ampy fa telo dia roa ny tsy natao tao sa ahoana sa avesy tsy fantatra mihitsy zany hoe taiza ny fay na tonga an'le fabangana le tsy nazahoana le décret de nomination fa zay eo ihany. Fa ny tena mampalahelo ao anatin'izany ireto le rehefa tonga ao anatin'ny CNIDH ianao dia tsy misy fifidianana nefa fantatrao tsara fa ny namanao arany mbola vao hitsakitsaka ny zoany tsy nahazo décret de nomination. Manitsakitsaka ny zon'le namanao ihany ange ianao zany dia inona le zon'olombelona ho arovanao io zany inona le izy le namanao arany tsy arovanao akory hoe non andao tsika société civile ato andao irahiny tsika société civile andao aloha hiadivana hoe mba ho complet isika menakavy ny société civile dia rehefa avy eo tsika miroso dia tokony miaraka niady zany fa tsy tonga dia nisosososo be fotsiny hoe zay hifidy bureau permanent fa zay dia tsy maintsy miroso satria tsy fantatra intérêt-anao ao moa zany. Manao antsoavy amin'ny tokony anajana ny fiapetra sy ny lalàna araka izany ireto solotena ny fiarahamonim-pirenena ireto. Atsamony aloha ty zavatra ty dia avoin décret efa fantatry ny ministère zany. Misy procédure zany tao tsy najaina dia andao ajaina le procédure fa zany tsy nampandrosatsika teto Madagasikara tsy fanajana lalàna tany-tan-dalàna tsika dia rehefa tany-tan-dalàna za sy navakavaka io fa rehefa tany-tan-dalàna dia andao ajaina nanty zay masari-piaro anay zany hoe ty zavatra ty kosa dia efa sangy mihoatry ny loha osa izy ny fitenenana dia ajanony aloha fa apiaro le lalàna avoay le décret tena ara-dalàna dia manaiky zay amin'izay olona mipetraka ao anatin'izany CNIDH. Tsara ny manamarika fa efa nampahafantarina tamin'ny fomba ofisialy ny 29 ny volana Jolay teo ny mpikambana vaovao ny Birao Maharitra ny CNIDH vaovao. Ny vaovaony teo karenina indray sady ireo madinika hatrany izay toy ireo ambany fidiram-bola no tena lasibatra tamin'ny vokadratsy ny Covid-19 teto amintsika eritaona mahery lasa izay. Tsy tantaratra nefa tamin'ny fiatrehana izany nefa nampiana avy any ivelany vokatra ny tsy faiza mitantana ny mpitondra fanjakana malagasy sy ny tsy fisiny ny mangarahara tamin'ny fitantanana ireo vola fanampiana ireo. Ravorazavy mahenina sy Mateo Pressy. Avao maika ny mafy tamin'ny vahoaka ny lafiny sosialy sy ny toe-karena tao anatin'ny fampiasa amin'ny andavanandro fitaovan'ny mpianatra sy ny maro hafa ankoatra ny fanararoatana misy. Tsy misy vahaolana maharitra avy amin'ny tompony andraiki-panjakana nefa izany. Ankoatra izay ny ena ihany koa ny fidiram-bola isan-tokantrano na foana tanteraka ho an'ireo olona narivo ny very asa tsy fidiny. Avao maika lasa vesatra ho an'ny fiarahamonina ireo olana azo taona sy ireo manana fahasembanana ka lasa voahilikilika noho tsy fahampiana. Valonjato tapitrisa euro teo ny fatiantoka ho an'ireo toerana fandraisam-bahiny sy ny fisakafoana teo anelanela ny volana martsa 2024 sy volana may 2025 raha nitatry ny CTM Confédération ny fizahantany eto Madagasikara. Raha lafiny sosialy indray veranjavony teo ilay volamena 370 kilao ny atao samy maka ho azy ny tsiraray ary samy mitady izay hoaniny toy ny tany tsy misy fanjakana eto Madagasikara ka vao maika fahantrana no iainany malagasy. Vokany savorovorony izy teny anivon'ny fiarahamonina tsy hitany mangarara miaro tena iarovako ny hafa ny sahana manokana ireo vokadratsy ateraky ny Covid-19 eny anivon'ny fiarahamonina. Tao anatin'izay tsikatra fa nitombony herisetra mahazo ireo vehivavy mijanona ny tokantrano nena ny sakafo hoan'ny ankamaroan'ny olona ary betsaka ireo narary ny voahilikilika efa voan'ny Covid-19. Ny hoe tsy voafeny aretina ny variant delta nefa mananontanyna ny amin'nosy réunion izao
hitra anaty fiboana noho ny fianakity varion ity manaona kosa ny eto amintsika ny fiarovana amin'izany eo izay vaovao ny toe-karena izay hatrany dia fantatra araka ny fanadihadiana fa very 17 isanjato ny mpiasa raikitra ao aminy ireo orinasa teo anelanela ny volana janoary isanjato kosa ireo mpiasa fanampony izay voaterina lana teo anelanela ny volana jona sy ny volana oktobra tamin'ny taona ihany ireo orinasa misehatra amin'ny resaka fitaterana ny fizahantany ary ny varotra no tena voamafy tao anatin'izany araka ny voalaza hatrany very 720 ary ny 720 isanjaton'ireo mpiasa raikitra ireo sehatra 3 ireo tamin'ny volana oktobra 2020 vavaony afakely toy izany akoho ohatra ny asa tanana vita amin'ny plastika sy ny tanimanga manontolo Jessica Miray sy Tahirinena Ranarnirina afakely ity kifafa ity tsy mandroa akory ny masinao fa tena afakely sy manaitra tokoa izy ity vita amin'ny tavango plastika manontolo tavango plastika valo izao vao mahavita iray amin'ity kifafa ity tsy mihoatra ny 20 minitra kosa nefa dia mahavita iray orinasa kely malagasy no mamokatra azy mba hikajiana ny tontolo araka fijerintsika dia ny tavango plastika tena manetsina ny kanala sy ny zavatra rehetra mahatonga ny tondratra mibe eto Antananarivo dia mba tsy isin'izay tsony dia navadika ny zavatra afaka ho ampiasaina tavango plastika dia toy izany tonga kifafa tony izany hoe ilay kifafa zany kifafa tena mafafa tokotany zaridaina afaka mafana trano ihany koa tena maharitra hely izy ity amatona maro zany hoe mety masimba anankiray zany hoe raha masimba kifafa folo ianao anatin'ny herintaona tsy masimba anankiray amin'ny kifafa ity fa ny tahony mety hoe ho tapaka efa indray andro any nefa ny tahony tahona kifafa rehetrarehetra ihany dia afaka solotsika ny tahony ankoatra ny kifafa dia manao asa tanana hafa vita amin'ny plastika ihany koa izy ireo 100 ariary ny iray raha 9 ariary kosa no amarotana ny kifafa plastika iray manomboka amin'ny 4 ariary kosa ny poam-boninkazo fa anisan'ny asa tanana malagasy sy tsara ihany koa ireto vita amin'ny tanimanga ireto vokarina eto avokoa rehefa mety ho haingon-trano na fampiasa ao an-dakozia toy ny kaopy sy vilia ohatra somary lafo kosa ny vidiny satria misy singa ny ivelany no afarana manomboka amin'ny 500 ariary no mahazo haingon-trano iray ny fanaovana azy moa zany dia tany fotsy isan'le loko sy le mangirana afarana ary mangirana io no atao hoe émail sans plomb tsy misy firaka azo antoka tsy mavoany mamiadana misy fampiratiana ny asa tanana vita malagasy eto amin'ny zaridaina Antaninarenina nanomboka ny alarobia 20 jolay teo ka tsy hifarana ratsy raha ampitso eo izay vavaony kolotsaina izay hatrany dia isa maneho ny kanto ny fanaovana sary efa mihabetsaka ireo mpanao sary eto amintsika ary misy amin'izy ireo no manao izany ho asa fivelomana ao anatin'ity fanadihadiana manaraka ity no hitondrana aminao manintona sy manome fahafinaretana ho an'ny maso ny mijery ireny sary hita amin'irenty amina tabilao ireny misy anefa dingana arahana izay vao matafavoaka sary toy ireny raha ho an'ny Moizy manokana izao dia efa hatramin'ny fahazazana izy no tia sy liana tamin'ny fanaovana sary ka tsy nanano sarotra tamin'ny intsony namoaka ny talentany misy ihany anefa ireo pitsopitsony tsy maintsy anarana ho izy raha ny tontolon'ny sary izany dia tsy maintsy hoe manana don ianao aloha ny angavana mpendoana tsy maintsy tia sary ianao zany ny mpanao sary zany matetika tsy dia mila hoe inspiration be hoe manao ona fa matetika raha ohatra zao hoe misy vente exposition ho karakaraina ohatra ataontsika hoe afaka any amin'ny ray volana any dia aty amin'ny ray volana aloha aty ianao zany dia manao sary fotsiny indray tsy miainga le izy dia matetika koa raha commande-n'olona zany ny zavatra atao dia motivé be kokoa ianao satria amin'ny zavatra kanto hoan'olona zany ianao tsy maintsy mazoto tsy maintsy mazoto ianao dia tsy maintsy mikaloka ianao hoe ahoana fomba hanatanteraka an'ity tableau ity isan'andro isan'andro hoe tonga tianao sary foana isan'andro isan'andro tamin'ny taona 2020 no tena nanomboka ny sehatra teo amin'ny fanaovana sary izy ary nanao ariary ny sarany ho an'ny A3 roalina sy iray hetsy ariary ary efatralina sy roa hetsy ariary ho an'ny A2 lasitra lehibe indrindra tsy voafaritra ny isan'ny olona mampanao sary azy isan-kerinandro
raha isan'andro raha mety tsy ho hita eo amin'ny telo na efatra eo faravabetsana farany tsy mahita moa zany dia hoe tsy misy amin'ny Facebook dia misy ny ety Akalamanjana ohatr'izao ataoko zao. Toy ny mpanao asa tanana rehetra na dia ny tontolon'ny sary aza no nironany dia misy hatrany ireo fotoana nanamarika manokana. Malafo tableau voalohany ny tena hitako nafinaritra andreny olona tamin'izay dia hoe misy tambony zany le zavatra natao zay zao hitako tena hoe nanamarika be tena io dia anisan'ny nanosika hoe tsy hiala tamin'le sary hosodoko zao. Ny client tsy tena afa-po tanteraka tsy misy fa manao rectification kely mibetsaka ohatra hoe tsy mety kely tian'olony ty na hoe misy zavatra kely tsy azokazoka kely ato fa Covid-19 ho izy tsy nataony nampiamotra azy teo amin'ny fanaovana sary anefa izany. Ny vaovao-tapatapany indray dia resan'ilay teratany Rosiana Tamerlan Basayev laharana voalohany maneran-tany Itedi Riner judoka isan'ny reharehany Frantsay tompon-daka olimpika indronisesy ary dia tratriny tsy napozina ka votsitra ny fikasana andrombaka fantelony misesy ny anaram-boninahitra tompon-daka olimpika. Vaovao ny trangam-piarahamonina dia nisy ahoana tranga tsy dia fahita firy teny amin'ny lalam-pirenena fa fito iny teo nanarena Iorombe 420 kilometatra mialan'ny Iosy Androany. Voay iray no hitan'ny mpandeha fiara teo atapy-tanety teo amoron-dalana. Tsy fantatra na avy aiza na avy aiza no nipoiran'ity voay ity fa dia samy liana nijery izany avokoa ireo olona sendra nandalo. Raha tsy haivina dia efa nisy tranga tahaka ity niseho ity ankomo tetsy amin'ny amoron'ny ranonanosy ataona Vitsilasa izay. Vaovao ny fifamoivoizana kosa indray dia nirongatra indray tatoato ny lozam-pifamoivoizana. Mopera iray no namony ainy vokatry ny lozam-pifamoivoizana niseho tany Ambatondra-Kalavao distrika Ambatolampy tamin'ity androany ity. Mopera iray ihany koa no fantatra fanaratra mafy vokatra izany. Nisy mpiara-mivavaka ihany koa niara-dia tamin'izy ireo. Tsy voafatra treto izay antony tena natonga ny loza. Ankoatr'izay dia ireny mpianaka omaly maraina. Eo amin'ny pejim-baovao malaza maneran-tany indray saika mbola miady amin'ny valanaretina variant delta ny Covid-19 avokoa ny ankabeazan'ireo firenena rehetra amin'izao fotoana izao. Ho fisorohana ny fiparitany valanaretina mandripaka olona maro maneran-tany ity dia misy amin'ireo firenena no nandray fepetra avy hatrany ho fiarovana ny mponina ao aminy. Anisan'izany ny 520 isanjaton'ireo Israeliana no efa vita vaksiny fanefitra valanaretina Covid-19 hatreto ka tafiditra ao anatin'izany ireo ankizy 5 ka hatramin'ny 12 taona. Omaly nisy indray ny fanapahan-kevitra no raisin'ny fanjakana ny toerana ilay antson'izy ireo ihany koa hoe vaksiny fameno. No raisina izany fanapahan-kevitra izany no ny fianak'ilay variant delta ny Covid-19 sy ny fiazaka izany fitombon'ireo olona mitondra ny valanaretina tao anatin'ny herinandro vitsivitsy izay. Ireo olona 10 taona ny mihoatra izay efa vita vaksiny 5 volana lasa no hisitraka ity fatram-baksiny fameno. Tamin'ity vaksiny fameno ity ny filohan'ny an-toerana Isaac Herzog izay efa feno 10 taona. Anana fiarovany tena bebe kokoa ireo olona andro vitsivitsy ao aorian'ny fanaovana ity fatram-baksiny fahatelo ity. Miaro amin'ny fahafatesana ihany koa ity vaksiny ity ho hiatrany hinambary toerana. Tamin'ny alalan'ny fandalinana vaovao natao no nampiseho fa ity fatram-baksiny fahatelo ity no ampiadiana sy hanoerana avy miendy amin'ny variant delta ho an'ny tanora ary avrika 12 endy amin'ny olona efa nahazo taona araka ny nambarany mpanamboatra fanafody Pfizer izay mamokatra ny vaksiny fampiasan'ny Israeliana. Raha teo amin'ny 100 isanandro teo tamin'ny tapaky ny volana Jona. Maherin'ny 5,000 Israeliana kosa nisan'ireo marary manaraka fitsaboana amin'ny hopitaly ka ny 150 amin'izy ireo no ao anatin'ny tranga misy fahasarotana araka ny nambaran'ny ministra ny fahasalamana any Israely hatrany. Ny vaovao politika kosa indray noarahintsika manomboka eto. Nazo laka tanteraka tao anatin'izao fitondrana izao ny fanaovana kolikoly avolenta indrindra fa eo amin'ny tsenam-baro-mpanjakana. Ankehitriny nefa dia toa vitavita ho azy fotsiny ireny rehetra ireny. Iza no ambasy Andry Rakoto Malala. Kolikoly fanaparam-pahefana didiny Besandry fiakaran'ny vidim-piainana izay no isan'ny mampiavaka ny fitondrana mijoro ankehitriny izao. Taratra tanteraka fa fitondrana tetezabita sy mpanonga-mpanjakana tamin'ny taona 2024 no mitantana ankehitriny.
tsy misy afa-tsy ny ankiatrano an-trano sy ny fiarovana tompontsoa manoka ny samy ao andapa-mantsy no miseho manoloana ny fitantanandra raha-pajakana aiza daholo ireo raharaha nafana teto amin'ny firenena nandritra ity fitondrana ity indrindra fa teo amin'ny lafiny kolikoly ny raharaha bombosisety 7 miliara na 8 miliara ariary aiza ho aiza aizam-pirenena tamin'izany dia ny filohan'ny antenimeran-dolona amin'izao fotoana izao amin'ny mahafilohan'ny loolona azy izay dia tokony manome valy teny mazava momba ity raharaha ity izy amin'ny mahafilohan'ny andrim-panjakana azy ny sekretera jeneraly mantsy dia mahafantatra ny antsiprian'ireo raharaha anatin'ny ministera iray mazava ho azy inona nefa no tsy mampivoaka ny marina momba ireo hatramin'izao zay no mahatonga ny tany anivon'ny RMDM tamin'ireny fiaonambe taorian'ireny fiaonambe ireny nitaka ny hoe aloha hivadika amin'ny repoblika fahadimy satria tsy tany repoblikanina tsony eto fa toy ny fitoetra ny andrim-panjakana satria bakon'ny fitonanam-panatanteraka zay tarina andriamatoany radiolina raha misy ny olona atao hoe vororoy amina raharaha anankiray dia mandeha foana le atao hoe présomption d'innocence fa rehefa ny mpanohitra ny sanatrika ny bilisatra na mety tratra ny zavatra otray dia tonga dia présomption na culpabilité zay zany le ataoko amin'ny tanila tsy ana tonga dia meloka melohan'ny fotoana na amorona narendra raha-pitsarana toy ny hoe 73 kilo na volamena ny resaka bonbon sucety ny resaka écran plat mbola eo le ministre amin'izao fotoana izao mbola eo daholo re tompona andraikitra midikodinetsy dia mahazo toerana atsy nefa ny zavatra fikarakarana an'ilay izy sy ny fampiarana ny lalàna tsy ampiarana rehefa olonareo no manao ny tsy mety dia ny atsy andefasany IGE ireo commune rehetra zay tantaniny fa ny anareo mahazo daholo dia zay mifampiresadresaka aminareo sy zay tianareo no ataonao mitanila ny zavatra rehetra eto amin'ity fireneny ity misy traitement to inégalité reto amin'ny lafiny rehetra ka dia takina rehefa tsy tsakitsahana ohatray ny lalàna sy ny lalam-pandrena ny repoblika faefatra fa raha isinao ton'ny fitondrana mpanjaka ity zavatra ity dia aloha mikisaka makany amin'ny repoblika fahadimy raha ny makasika ny raharaha 8 miliara ariary no resaina raha tsy aivina dia natao ividianana bonbon sucette ho an'ireo mpianatra io lela vola io satria nambaran'ny ministra tamin'izany fa anesorana ny mangidy amin'ny CVO ny raharaha écran plat aiza ny toy n'ireo fitoriana nipetraka eny anivony fitsarana avo na ny haute cour de justice nisy koa ny fitoriana eny anivony fitsarana misana ny ady amin'ny fanjakana ny zava-mitranga mantsy ny ministry ny atitany milamina voapirofo fa ratsy ny fitantanana tamin'ny vola azo an'ny covid-19 eo ny kolikoly sy ny ankatrano an-trano amin'ny tsenam-barim-panjakana ankoatr'izay dia tsy fahalevan'ny tena manokany ny fitsarana fa atreny anatin'ny elankelatrano rehetra eny dia hainona anarana antoko politika vaovao eto amin'ny tany sy ny firenena tatoato izany mazava nefa ny voafaritra ny lalàna manoloana ny antoko politika iray indrindra fa makasika sy Andry Rakotomalala momba izay raha ny antotanisa azy farany dia manodidina ny 900 mahery no isan'ny antoko politika eto Madagasikara amin'izao fotoana izao ny tsikatra nefa firenena amin'ny fampafantarana sy ny fanomezana ny tena zava-misy marina eto amin'ny tany sy ny firenena andraikitry ny antoko politika nefa izany mba ahafahan'ny olo-pirenena mahalala bebe kokoa ny lalan-kizorany ny fireneny misy ny sasany tsy manantsony an'le ligne politique zay tany tsara zay tsy hanavana an'izaniza fa ho fampandrosoana antoko politika mantsy ange dia tena ilain'ny firenena io zany no manao an'io éducation citoyenne tena hoe manofana an'le mpikambanao aminy izy amin'izany asa fampandrosoana amin'ny firenena zany na fanoherana no tsy fanoherana io zany hoe tena rehefa mba ahafahan'le vahoaka mifantoka ny tsirairay mifantoka amin'ny fampandrosoana fandraisana anjara amin'ny fitantanana raha-pirenena dia mitsofoka amin'ny anatin'ny antoko politika izy satria ao ny ahafahany maka mitsofoka amin'le fahefana amin'ny 9 ireo candidat mpilatsaka ofidiana ho filoham-pirenena tamin'ny taona 2024 kanefa ankehitriny toa mangina avokoa izany manoloana ireo raharaha-pirenena ankehitriny eny fa nahatra amin'ny fanabeazana ny olo-pirenena aza ministerina tany no miay an'izay mijery an'izay hoe aiza hoaiza ianareo aiza hoaiza ny activité anareo aiza ny plan d'action anareo mba nisy formation anatanareo tamin'ny membre anareo fa le izy lasa itadiavana mialatsiny amin'ny teny an'izany lasa itadiavana seza le izy dia miazakazaka mamorona dia mitady an'le seza tsy azo le seza zany ohatra zany ka anao tsy manana politika matotra tsy manana le status le ndresako maromaro reo anao tsy nisy formation satria arrêté nengeny nametraka an'ireo toko politique reo izay no isan'ny mampiavaka ny fanaovana politika eto Madagasikara
izay tena tiany tanindrazany ihany no samyseho masoandro fa manohitra ny fitantanana tsy mety aiza kosa ireo antoko misy sa 520 mahery io isa io no voarakitra farany ao amin'ny ministera ny atsitaniny farany manko mila manabe ara-politika ny vahoaka ny antoko politika kanefa mangina rehefa fifidianana dia mahavarina fa misy antoko efa ohatrany amin'ny 700 no mipoitra avy any sy milaza fa manana vintsy dia nitima sy izay mivondrona ao anatin'ny RMDM ihany no hita fa hoe manetsiketsika ny eny fotony miroso amin'ny redynamisation ary mampafantatra ny dedikasa tokony mampandrosoana ny firenena fananeo ny heviny mikasika ny resaka famonoana ny filoham-pirenena atao anatin'ny page facebookny ny ministry ny fitsarana teo aloha Ramatoa Noro Arambisa Razafinakoto izay mivaky tahaka izao manaraka izao fa lalàna saiko atao lasa marina ny fiteny sasany hoe le soleil se lève à l'ouest sa ny tenako mihitsy no déphasé tsy misy intsony ve ny atao hoe présomption d'innocence sy ny secret de l'instruction ny charge koa ve lasa mivadika ho preuve eto Madagasikara ty ministra teo aloha ity ankoatr'izay dia nampahery ireo mpitsara rehetra ihany koa ny tenany mahalona ny toedra raha misy eto amintsika amin'izao fotoana izao. Fanidina ambany ny tany fandaovan-ketra saika manerana any Madagasikara nana ho an'ny hafa raha voarazafy mahenina sy Mateo Prince. Maro ny atony tsy andoavan'olom-pirenena etra na koa natanterahana izany eny anivon'ny commune amin'ny ankapobeny ireo orinasa lehibe salansalany ihany no tena manao izany eto amintsika ny ankamaroany eo amin'ny sehatra tsy manara-dalàna na koa no tsy fampiny fanentanana ka tsy mandohetra raha tena maro aloha ohatrany tsy maharisika mihitsy tika aloha fataovana ita satria le kofi mariny tena mbola mamelo fe dia niletsany aloha amin'izao iainantsika izao io farafaratsiny mba amin'ny herintaona any 2022 any zay vo mba mandohetritsika sarotsy dia mangon'ilay izy fa ola amin'ambosa fa tsy mieritreritra mangon'ilay izy arakaraky ny enti-manana rehefa misy vola dia aloha za aloha mbola tsy nandoha mitaka asa ho anyvoaka nefa ny fandaovan-ketra toy ny fanamboarana fotodrafitrasa fanasan-damba toeram-pivoahana tsena sy ny sisa ny tsy fisiany asa mpakany amin'ny isambatan'olona no fa ny volan'ny etra ngeny entina anatsarana ny ambaindainy eo amin'ny commune mpianatra eny anivony anakamisy ny fianarifo tena rehetrarehetra sy rehefa 10 taona igny le table bon dia simbe dia aiza ny enti-manana amin'izany tsy maintsy mitady loharanom-bola ary raha ny etra tsy voaloha mijerevana tena avitan-javatra tsy hoe kely tsy ny vola tombatrinao zato isan-jato nalainy fa ampahany kely anatin'ny tombatra no alainy iny no entina andoha ny fisiny mangarahara no takiany firaisamon'olom-pirenena indrindra amin'ny fampiasana ny etra tetika asiriany tanana ny olom-pirenena andoha etra moa ny fampandraisana anjara azy ireo amin'ny fitantanana fotodrafitrasa ny fampandraisana anjarana ny olom-pirenena zany dia atrany amin'le famolavolana n'le tetikasa dia mandritra ny fitantanana mihitsy an'le tetikasa teoriana zany hoe nafindra amina komity mpitatana izay andraisan'ireo olon-tasa ary ny fikotsakotsahana azy sy ny fampaharetana azy no tsy fampiana enti-manana eny anivon'ny commune tsy afabela amin'ny fanampiana avy any ivelany aloha i Madagasikara ny etra etsy andaniny ambany ny tany fandoavana izany ny fanjakana tsy antenaina ka ny mpamatsy vola vahiny no loharanom-bola voalohany ahafahana manamboatra fotodrafitrasa ho an'ny vahoaka. Fa tsika sendrasendra ary tetika efa nomanina hatry ny ela ny fanagadrana ny ben'ny tanàna nambodrapeto izay lany tamin'ny anarany antoko tiky Madagasikara na ny antoko ty sona nefa izany hoy ny nambara ny ben'ny tanàna iray ny resaka tamin'ny ravirazafy mahenina tamin'ity androany ity fanazavana. Misy ben'ny tanàna nambodrapeto zany antratrana MD amin'izao fotoan'izao anjaran'ny ministère amin'ny fitsarana iny ary akinina fahendrena amin'ny feno amin'ny fahendren'ny mpitsara iny fa kosa le izy le fiandohana le zany raha ny historikany dia resaka tsy fahazakana tamin'ny resy tamin'ny fifidianana ben'ny tanàna farany teo ary efa noentina nisy farana n'le ben'ny tanàna foana mody asiana daholo ny ankolafin'ny politika androany loko politika hafa ny tratra rehefa aneriana any loko politika hafa ndray no tratra dia izay foana ve niodikodinana eto nangatahana hoe ny ben'ny tanàna ary sao tokony mba manana immunité ihany mandritra n'le fotoam-piasana dia ny délégué manana immunité nisan'ny délégué any eny nisan'ny ben'ny tanàna le
sanatria misy ny atao hoe tsy fahazakana resy tamin'ny fifidianana mbola misy fotoana anyrinany ahafahana rosondray amina fifidianana fa lasa sakana ho an'ny fampandrosoana ilay izy. Fa atao anatin'ity fanadadiana manaraka ity no hitondrany Njavandriamaefa sy Tokira Marola aminao ireo teboka nisongadina atao anatin'ny fandarana miara-manonja tamin'ity androany ity. Isan'ny fototra iray iangan'ny fampandrosoana amina firenena iray ny fikolokoloana sy ny fitsonjovana tony ny anak'Andriamaso fonofy izany Madagasikara mandroso izany. Tamin'ny fitondran'ny filoha Marc Ravalomanana voakolokolo ireo mpianatra malagasy ary nizotra araka ny tokony ho izy ny fampianarana. Aiza ho aiza nefa izany amin'izao. Za zao mahita kitapo zarain'ny fanjakana tsy hoe fanaratsiana fa efa simba sahady efa rovodrovitra ipapeniny ankizy eny an-dalana eny miaraka amin'le tablele ny zaraina zay ny sasany moa mahazo ny sasany tsy mahazo fa tsy hoe malagasy iray manontolo mahazo an'iny. Nefa tamin'ny fitondrana Ravalomanana kitapo 3 taona tsy simba ny zanako. Zanako moa tamin'izay tsy nahazo tablie fa ny mpianatra ny EPP nahazo jereva ko hatramin'izao malagasy ankehitriny fa lasa le hoe manara-penitra nefa le manara-penitra le fenitra mbola tsy fantatra hoe ahoana zany na ahoana. Any amin'ny distrika maro ivelana Antananarivo eran'ny Madagasikara ny teneniko tena hoe sekoly eny tsisy tablie tsisy nina tsy aleo very olona reny namboarina. Akoatra izay marary tanteraka ny sosialim-bahoaka ankehitriny miakatra andao manalina ny vidim-piainana maro ny very asa izany dia noho ny tsy fahaiza amin'ny tantany ny fitondrana ankehitriny. Fa resy ny malagasy mahantra aloha to dia atao mazava hoe mahantra satria tsy mihodina mihitsy zany ilay fiainan'le olona mangingina tena ohatra mangina tsy anime le fiainan'le vahoaka dikan'izay fahatrana rehefa mandeha ny lalam-pirenenena anao dia hitanao mihitsy hoe tsy mandeha le zavatra tena misy moa zany dia mba ilazana ny mpitondra mba jereo inona ny tena maiky amin'reto vahoaka reto satria raha masoko mijery tsy atao tsirairay le izy raha miteny hoe mpitondra tsy filohan'ny repoblika ihany fa reto tompona ndraiky zay mipetraka zay napetrany ireo membre gouvernement aza audicité atao vetra mitondra fiarakodia na mitondra moto jereo ny rétroviseur banjiny ianao aloha jereo ny avy jereo ny avanana fa lasa vohitsaka ny tobile aloha na amin'ny olona eo aloha na mba jereo dolidoly dia mba ataovy fa eo aminareo dolo ny fahefana rehetrarehetra ahafahana mampandroso ny olona tsy manana inina raha afaka miasa le pragmatisme mangely miainga amin'ny zavatra misy afaka mavita zavatra ka rehefa aminao dolidoly ny zavatra rehetrarehetra ninina ao aminao dolidoly ninina eo dolidoly na volana na fahefana na ny fifandraisana ny radio ny télé ny tsera ao aminao tsy misy fa maninona tsy mandeha ampiasao amin'ilay tokony mahasoa vahoaka le izy nanasany rehetra amin'izao dia ny fahatsapahan-tena ny mpitondra fanjakana mba tsy misy manjary ny zavatra ataony eto amin'ny firenena. Dia zay koa ry tompoko lahy sy tompoko vavy netoko manakatona ny fampalalam-baovao tamin'ity androany ity aza tonona ny fandarana Global News aorin'izao fampalalam-baovao izao aorin'izay kosa ny fandarana Sahila Sao ary ny horonan-tsary atotry ny fahitalavitry ny MBS ho anao kosa amin'ity alina ity dia mitondra ny lohateny hoe Oman on top zay lalovony Penelope Cruz moa izany horonan-tsary izany. Ny sampana fampalalam-baovao kosa dia mametraka ny veloma mandrapitafa ho amin'ny rampitso amin'ny fitora sy sasany ariva. Veloma tompoko.